Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny pejy, dia miarahaba antsika rehetra mpankafy web design ihany koa fa natao antsika ty tuto ty. Dia ny vidéo ataontsika androany zany a dia ny fanaovana menu déroulant amin'ny HTML sy CSS. Dia coucou kely ho an'le ankizy nangataka an'io tao amin'ny page tao. Alohan'ny hanaovantsika le izy dia misy fanentanana kely a. Amin'ny 14 juillet ho avy zao a ny formation javascript, dia mizara module roa izy io a. Dia ny voalohany a le base-ny javascript, ianarantsika daholo zany hoe syntaxe sy ny sisa, programmation orientée objet. Dia hanao jeu koa tsika amin'ny phaseur. Le phaseur moa librairie javascript mahafinaritra be. Dia ny module faharoa dia ny Node.js, zany hoe ny javascript rehefa ampiasaina côté serveur. Dia fanontaniana apetratsika hoe mba manao formation HTML sy CSS ihany ve amin'izany? Raha ny ampianarana aloha dia hijery kely fotsiny, hitsidika kely a, fa misy vidéo tsara be, efa complet be a omena ianareo a, manampy anareo hianatra le HTML sy CSS fa ilayntsika le izy amin'io. Dia ho an'izay mbola tsy ao anatin'le groupe dia makanisa atao amin'ny page dia cliquez eo amin'le hoe accéder au groupe. Dia arahanao a sy zavatra lasaina eo. Hanao an'le anona amin'izay antsika, le menu déroulant. Dia marihana aloha fa raha mbola tsy nijery an'le tuto momba an'le brackets ianao a, dia mba jereo le izy a, fa ampiasaintsika le brackets eto amin'ity vidéo ty. Dia efa misy dossier noforoniny koa ato a, menu ny anarany. Dia ataontsika ao anatin'io le menu déroulant antsika. Dia rehefa hanokatra dossier amin'ny brackets, le fichier a, dia ouvrir un dossier. Dia ao amin'ny bureau le izy a, dia sokafana le menu a, satria menu le dossier asiantsika azy, dia sélectionner un dossier. Dia amorona page HTML ary tsika zao, CTRL N. Dia avy eo CTRL S mi-enregistrer azy a, dia ovaintsika ny anarany a, page.html zao. Dia amorona fichier CSS ihany koa tsika, dia ataontsika style.css ny anarany. Dia ty brackets ty a, dia tena logiciel tena tsara be le izy a, satria manamora ny ozy izy tsika hoe fidevena, manamora an'le manao HTML sy CSS zany le izy. Ka raha ohatra hoe ampiditra an'le code HTML tsika dia ozy izy tsika hoe doc, dia tabulation, dia tafiditra le code ilayntsika. Dia ny titre eto ataontsika hoe menu déroulant. Dia ampifandraitsika le page HTML sy ny feuille de style, tapena ny link de tabulation, dia ampidirina eto le feuille de style zay. Dia hanao ampiditra an'le barre de menu zany tsika, dia mila balise nav. Dia ao anatin'io nav io a, misy balise UL, ohatran'le manao barre de menu reny ihany a. Dia ao anatin'le UL misy balise li, ataontsika anankidimy le izy. Dia ao anatin'ny li tsirairay a, asiantsika balise A. Dia ao anatin'ny balise non, même niveau amin'le balise A, asiantsika UL raindray. Dia io zany sous menu io, dia mitondra ny classe S menu le izy. Dia ao anatin'io S menu io misy balise A, non, misy balise li anakefatra. Dia ao anatin'io balise li io a, misy balise A tsirairay avy, tabulation. Dia tonga dia mipoitra daholo a,
le zavatra ilayntsika. De ohatr'izao zany firafitra ilay izy raha tsy araka ao tsara hoe misy nava, de ao anatin'ilay nava misy UL anankiray, de misy ly, de ao anatin'ny ly tsirairay misy UL, zany hoe misy sous-menu zany. Ohatr'izao zany ny firafitra ilay izy. De raha mbola tsy mahay braquette sao a de mba jereo kely le tuto ana braquette teo aloha teo. De asiantsika texte fotsiny amin'izay eto hoe ataontsika ohatra hoe lien 1 de dièse dikan'le dièse zany de hoe tsy mihetsika eo amin'ny toerana eo le izy fa eo amin'le page iny ihany, fa afaka ovaintsika hoe lien vers une autre page iny, de ataontsika hoe S lien indray ny anaran'ity, S lien 1 de S lien 2 3 ainsi de suite. Trois, 4. Fatsiana ela antsika de to de copier fotsiny reto. Zao a. De ty ataontsika hoe lien 2. Ty lien 3. De zay zany a fa fenontsika le izy. De anao CSS amin'izay zany tsika zao rehefa vita iny HTML iny. Ny tanjona moa de ny hahazo ohatr'ity. De ny tena mahatsara ny brackets de ohatran'ny mi-actualiser en temps réel zay le izy. De ty tselatra kely ty ohatran'ny flash kely ty zany ny tsinjitsika hoe aperçu en direct. Cliquentsika iny a. De zao ny asehony eo de zaraiko roa ny écran. Ataoko ohatr'izao a. Zay. De le nave tiatsika ovaina de tsy mila mifindrafindra dossier ozy izy a, tsy mila mifindrafindra fichier fa eo amin'le balise manao hoe CTRL E de nouvelle règle, de atotsika manao an'le CSS. Zay. De ny ataontsika moa omentsika couleur le izy a, background color, de tonga de misy couleur sainy safidiny eo a, ataontsika coral le izy, coral ohatr'izao, ampidigny kely ty a. De manarak'izay a asiantsika largeur, width ataontsika 900 non 800 pixels. De lasa Windows indray alatsiny a, width fa le izy. De asiantsika hauteur 100 pixels, misy raccourci azo atao hoe H100 tabulation de tonga de apodrany eo le code. De centretsika le izy a, margin auto, zay zany micentre azy a. De tonga de miova moa zany eto ambany satria en temps actualisé zany le izy en temps réel. De zay zany momba n'iny navy iny. De aleo hiditra anaty fichier indray tsika, hiditra anaty le fichier CSS. De rehefa tafiditra ao tsika de ao zany tsika manova an'le zavatra teo. Ny UL hita voalohany ao anatin'ny nave no tiatsika ovaina. De ohatr'izao zany ny atao a, chevron, inoko efa mahay an'iny daholo a. De omentsika couleur aloha izy a, ataontsika ohatra hoe maitsomaitso. Zao. De omentsika hauteur le izy a, H100 toy am'le parent ihany. De omentsika largeurny a, W800 toy am'le navy ihany. De ny zavatra mila esorina ankoatr'izay de ny marge. Esorintsika ny marge extérieur
M0 dia esorintsika ny marge intérieure P0 zao. Zay zany fa vita iny. De rehefa vitatsika zay de reto balise li reto indray aloha agrandissena aloha li ty ray ity de ity de ity de ity, fa reto zany mbola tsy raisina aloha. De fomba hakana an'izay amin'ny CSS de ohatr'izao hoe nav chevron ul chevron li. De lokontsika indray aveo hoe background ataontsika orange ohatra aloha, de largeurny ataontsika 100 ohatra, de ataontsika display inline block le izy, de lasa mifanitsy ohatr'izao. De mbola tsy ampy le largeur, apetsika ohatra hoe 150 hoe 158 na 156,8 ohatra na hitsatoka. De ny hauteurny ataontsika 100 pixels mitovy amle toerana ipetrahany ihany koa, de asisika bordure le izy, border 1 pixel de solide de white, tsy nety le izy tsy tadidi tsara le abréviation lo soratana. Border 1 pixel solide white zao de mila nalala kely zany ty, nalantsika 1 pixel zany ty satria ataontsika 2 mihitsy, 54 55 ataontsika 54,9 ohatra. Zao de vita iny de le sous menu zany ataontsika manjavona aloha point s menu, zany hoe reto misy hoe s lien reto zany ataontsika tsy hita aloha reo, anamboarantsika an'le eo ambony display none de tsy hita le izy, de aligneantsika le texte reto, texte aligne de center, de padding top centrentsika verticalement le izy, pt ohatra hoe ataontsika hoe 45, dikan'izay zany mila nalatsika ty zany lasa hoe 55 zao, mety zao de ty border left ty zao. De vita zay de colorena le A, ny A rehetra ao anatin'le nav coloretsika fotsifotsy, nav A color white, de esorintsika le tsipika text decoration none zao, de zay de vita zay de apotratsika amizay aloha ty fa ato misy zavatra reglentsika zany ato zao. De sous menu coloretsika aloha hoe background red, de ny largeur ny ataontsika somary ngezangeza, width
250 pixels. Dia ny hauteur-ny moa mandeha ho azy iny satria le élément anatiny asisika angesaitsika. Dia ny padding ataontsika 0 ary ny margin ataontsika 0 dia zay. Dia ny élément lit ao anatin'io S menu io point S menu lit, ny élément lit ao dia coloretsika ataontsika background color black ohatra zao. Dia te hampiseho zavatra anareo raha te safidy couleur dia tsy mila misahirana be intsony fa manao CTRL E eo dia misy couleur asehony eo dia afaka misafidy couleur tsika ohatra reny amin'ny Photoshop reny zay. Dia akelezikely aloha ty zao dia safidy couleur tsika hoe ohatra hoe manakaiky ny ohatra hoe zao zao zay. Dia échappe dia miala ny couleur iny. Dia ny largeur an'ity ataontsika 8 fa ataontsika 250 mitohy an'ilay toerana ipetrahany ihany izy, 250 pixels. Dia asisika hauteur le izy height ataontsika ohatra hoe 75 pixels. Dia centretsika le texte à ligne TA center. Dia ataontsika display inline block le izy dia asisika bordure, izany hoe bordure ambany bordure bottom 1 pixel dia solide dia fotsifotsy zay dia vita zany zay dia position zao sisa ny ilaitsika. Dia ny position ty zavatra ty le sous menu dia atao relative, zany hoe arakaraky le toerany am'le code HTML nataontsika teo dia ataontsika hoe position sika hoe tsy tadidi tsara le abréviation le izy sika hoe pos relative dia ny top ataontsika ohatra hoe 30 dia midina le izy 30 pixels 35 36 38 39 ne ataontsika ohatra hoe 38 zao. Dia zay dia ataontsika manjavona amin'izay le izy display none dia lasa tsy hita le izy. Dia esotsika amin'izay reto couleur mandreraka reto tsy ilaina intsony le izy. Dia aza adino moa isaky manao bloc anankiray dia coloreo aloha le izy amin'izay tsy faniny ianao manao an'le code zao zany. Dia ataontsika amin'izay ny ampotra an'le izy rehefa mandalo le souris dia zao fotsiny atao nav ul lit, zany hoe rehefa mandalo eo amin'ny élément lit le principal zany le izy dia mipotra le sous menu dia asika hoe hover, dikan'le hover hoe survol zany. Dia point S menu dia ato asiantsika hoe display contraire an'le none block zany mampotra an'le izy. Dia zay dia jerentsika dia mamoaka ohatr'izao le izy. Inona nahatonga an'iny ohatr'izao? Nahatonga an'iny ohatr'izao dia ndraso aloha colorentsika kely le nav ato
ataontsika hoe color green zao. Na tonga an'iny zany lasa nidina le sokatra, iny soratra iny, satria lasa ny occupé espace ty sous-menu mangamanga ty, de lasa nidina iny. De mba hialantsika am'izay de zao ny atao a, ato am'le élément lit le principal ato, ataontsika hoe vertical line top, pekarintsika any ambony le izy, de zay a, de mety a le izy. Zay zany fa vita le zavatra. De esorintsika am'izay le maitsomaitso teo. Aiza le izy? Ty le izy ty, esorintsika iny a. De ampiana kely a, rehefa mandalo eo am'le élément lian'le sous-menu le curseur, de mba ovaintsika le loko, lia 2 points hover, ataontsika hoe background color, de ovaintsika le loko a, ataontsika chocolate ohatra, de zay. De io a, ohatr'izao zany a résultat azontsika rehefa avy eo a. De somary adinontsika le centré an'le texte, de atao am'le sous-menu lit tsika manao hoe padding top, ohatra hoe 25 pixels, de ty zany lasa 50 zany ty, de zao, zay zany. Ohatr'izay. De zay zany manao an'le menu déroulant amin'ny HTML sy ny CSS. Tena tsara moa mampiasa JavaScript ny anaovana anazy. De azo adino manaraka tsy tapaka ny page ny info a, fa misy zavatra mahasoa antsika be dia be ao a, azo adino miditra anaty groupe a, fa afaka manampy anao izahay a. Ty tuto ty zao a, nisy ankizy nangataka an'ity a, de natao le izy. De afaka manao zay tiantsika zany tsika, fa zay fotsiny le astuce fotsiny zany nomena hoe ohatr'izao le manao menu déroulant amin'ny HTML sy ny CSS, de misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany.